dia mbola faly indray ravana malala miarabantsika nahazo ny androandroany faraika amby folo septambra 2020 natokana indrindra amangian'ny faritany ATSIMO ATSINANANA ny tafo Fpma Aix-Marseille. Atombontsika ary ny fotoana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Ho aminareo ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesoa tompontsika. Eo am-pitsanganana ary havana no amakitsika miaraka ho fankalazana an'Andriamanitra ny salamo faefatra amby roapolo andininy voalohany sy fahadimy dia raisitsika indray ny andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ao an-tendrombohitry Jehova, ary iza no toetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina amitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry vahavarana fahagola, mba hidira ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry vahavarana fahagola, mba hidira ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjakan'ny voninahitra. Amen. Isika toko. Andriamanitro, midera anao, misaotra anao, mankalaza anao. Fa Andriamanitra tokoa ianao ary Andriamanitra, ambony noho ny Andriamanitra rehetra. Misaotra, fa voarin'ny tananao zahay, ary nateraka tamin'ny sitraponao sy ny fitiavanao. Ianao no nahary anay Andriamanitro.
fa tsy tongatonga ho azy arak'izay mety ho fiheveran'ny sasany akory izao tontolo iainana izao, indrindra fa izahay natsoina amin'ny anaranao. Mideranao, mankasitraka anao, fa Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra manaiky ho tomponay. Tompo, amin'izao ora sy fotoana izao ary, dia mandondona eo ambaravaran'ny fonay ianao, mandondona te hiara-miaina aminay mandritra an'izao fanompopo vavahana atao eto Marseille izao. Ianao ilay Jehova mpiady mahery araka ny hiram-bavaka nataonay teo ihany koa. Ianao ilay Andriamanitra masina sy marina, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra saro-piaro, nefa kosa Andriamanitra maniry hiresaka aminay isan'andro, mandondona mba ahazahoanay mamono varavaran'ny fonay hidiranao. Tompo, tianao ny hanambaranay amin'izao tontolo izao, fa ianao no Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Tompo, midira ao anatin'ny fonay, manatriary izao fanompopovavahana izao, mba ho anitra kasitrahana eo anatrianao. Ary misaotra fa amin'izany rehetra izany, dia te hiresaka aminay ianao, te hitafatafa aminay ianao. Manomboka izao ara Jesosy io, ny foam-panahinay atao vonona hijery anao, handray ny hafatra avy aminao, indraindray ny hafatra izay mety ho tianay ho enona na izay mahafinaritra ny fonay. Izany matetika ny tianay ho re, nefa misaotra fa Andriamanitra tsy misorona ianao, ka izay zavatra ho teneninao aminay manomboka amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy io, dia mba ho raisinay ampanetretena ary hiderahanay ny anaranao. Ho anao rery ny voninahitra, saotra Tompo. Amen. Miara-mipetraka tsika Tompo. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, tsy misy marina na dia iray akory aza. Samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Koa ianao zanak'olona dia efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely. Koa raha mandreny teny aloako ny vavako ianao, dia izany no entinao mananatra azy. Mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa hamindrafo aminy izy. Eno amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka hanantona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany.
Iarahantsika manitry tenao anatrehany ho vavaka fifonana ny salamo faraika amin'ny 50 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Ko satria isika rehetra no nandray ny afatra sitrapon'Andriamanitra tiany ho entsika teo, dia itsika rehetra no miara-mamaky ho vavaka fifonana ny salamo faraika amin'ny 50 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17. Mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habiany fiantranao finoy ny fahatsoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fatsaroako ny fahatsoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha amin'ny teny, ary tsy hanantsiny ianao raha amin'ny tsara. Indro tamin'ny heloko ny niterahana, ary tamin'ny fahotana no torotoroana ny reniko. Indro fahamarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no ampifantaranao aho. Diovy isopa aho ho afa-pahotana dia dio, sasao aho dia fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy fahavoravona aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny heloko rehetra. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avaoziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manara hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanainao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toahany fanamazoto aho, dia ampianatra ny olon-diso ny lalànao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Amen. Ry havana malala, raiso ampitiavana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana, ny famelan-keloka omeny tompo ho antsika. Miara-mitsangantsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no namparetako famindram-po ho anao. Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Io bene fa
voninahitra ny miavy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadana ho ety ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Amen. Miara-mipetraka tsika tompoko.
Izao tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoana natokana ampaherezana ny namantsika izay tratry ny fahoriana. Dia amentsika zany ny mpiandraikitra ny eto amin'ny Fpma Aix-Marseille ny fanohizana an'izany fotoana izany. Sotra tompoko. Miangataka ny fianakaviana androso eto aloha. Afaka mipetraka etsy mangataka ny komity androso ty androana ireo mpiandraikitra rehetra. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Ry fianakaviana malala manoloana ny fahoriana niatra tamin'ny fianakaviana izay isaoran'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny adity farany rehetra izay azo natao tamin'ny ray aman-dreny izay nandao, ary tafaverina soamatsara eto amin'ny vohitra fonenana isika ianareo dia manatanteraka ny adidy amanandraikitra ny fiangonana, tsy hoe adidy fey adidy araka ny fomba fa amin'ny mamparay finoana amin'ny maha-kristianina antsika dia misy tsoreto izahay fiangonana ray manontolo mitondra ny teny fampiherezana sy fampinonana ho anareo. Ny tenin'Andriamanitra izay mahavetsa-danja indrindra amintsika mpino izay indramiko dia hita ao amin'ny Salamo 4:30 sy 9 manao hoe: akakin'izay manana fo mangorangoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Izany ry havana ny teny atolotry ny tompo antsika ary indramin'ny fiangonana ampahery anareo koa mitraka ary ho lasany izay ny ratsy rehetra ary izy tompo amen'ny banga koa dia maherezy ary aza misosoka alahelo intsony. Manaraka izany amin'ny maha-kristianina antsika dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitrotrom-bavaka anareo fianakaviana amin'izao fotoana izao. Ivavaka isika. Eny tokoa tompo amin'izao andro manjombona amin'ny fiainan'ny fianakaviana izao izay namoizana kitapo ny finosana. Ilay reny nitondra 9 volana kibo no nandao, mafy dia mafy nefa araka ny teny izay norenesinay teo dia eo akaikin'izay torotoro fo ianao, ary ianao tokoa no manasitrana ny ratra-po rehetra vokatry ny fisarahana an-tany, nefa koa manome anay fanantenana sy finoana fa n'izay rehetra mino na dia maty ara hoy ny zanakao dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty intsony mandrakizay satria mbola isy indray ny fotoana hiaonana. Koa tehirizo amin'izany finoana sy fanantenana anao Kristy izay fiainana, lalana ary fahamarinana izany izahay. Inao amin'ny alalan'ny fanahinao masina no ampionona ny fianakaviana rehetra na izay manoloana eto na ireo any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy.
dia ho lasany izay ny fahoriana tompo fa ho fifaliana indray no iarahanay mifampitantana sy mifampizara amin'ny fiainana sy ny tombonandro izay mbola homenao anay amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho fanamafisana izany fotoana izany dia raha antsika manao ny hira fa efatra 684 ao ny lanitra tsara tokoa, andiny voalohany sy fahaenina. Andiny fahaenina. Manaraka izany ry havana dia araka ny fombantsika malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy ary mifanaraka tsara amin'ny finoantsika kristianina dia misy fodranomaso kely dia kely atolotra ny fiangonana sy ireo tapaka sy namana izay vonona anao izany. Dia aza misosokala helontsony tompoko ary noho ny laharana mpahamiana moa dia sarotry ny fandray tanana sy fanoroka ary amiana anareo dia hiaranangatanana akavanana isika ho famaranana izao fotoana izao. Misaotra tompoko, afaka mipetraka. Izao tompoko dia mananambara ny solitenan'ny fianakaviana. Saotra tompoko. Eny ry mianakavy, efa tsara levenina tokoa moa raha tompoko vavy. Fa tamin'ireny fotoasatrotra ireny dia efa teo nareo nanome hery sy tanjaka. Amin'izao fotoana izao nareo dia mbola mijoro, tondra ny teny mamy.
trotro-ambavaka. Izany tokoa no firaisan-kina, toy ny soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, fo miara-mitepo ary loha miara-mitondra. Ka makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy. Tsy vitan'izany fa mbola narahanareo vola mikarena, koa dia hoy izahay hoe saotra indrindra tompoko. Saotra tompoko. Dia tonga ao amin'ny liturjian'ny soratra masina tsika ravana, dia mangataka ireo izay tompon'anjara ho amin'ny vavaka alohan'ny vakiteny sy ireo voalahatra ao anatin'ny famakinan'ny ten'Andriamanitra. Mialohan'izany anefa dia ataontsika ny firana 5 ny 1 sy ny 2. Ivavaksika tompoko. Ary Andriamanitra tompola io, ny teninao tokoa no fiainanay, ny teninao no fanilonay, ny teninao no mitondra anay naiza naiza lehanay, efa nampianarinao anay izany tompo. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana hamakina ny teninao izahay. Tonga amin'ny fotoana hitondran'ny mpanomponao ny fampianarana Jesosy, ny mpanomponao izay angatahanay ho tahinao, ho taninao, ho tonga soamantsara miaraka aminay. Ry tompo malalo, izay rehetra mandray anjara amin'izany vakiteninao izany dia amindranao fo, ary ny teny izay hovakiana, ny teny izay mampianarana anay dia ho tahinao hilatsaka ao anatin'ny fonay tanteraka. Dia mitenena tompo, miaino izahay vahoakanao. Amen. Ny vakiteny voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny testamenta taloha, Exodus 2:30, andininy 7 ka hatramin'ny 14. Hovakintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia nilaza tamin'i Mosesy ny tompo hoe, andeha midina izao ianao, fa efa nanao heloka be vava ny vahoaka izay navoakanao hiala tany Ezipta. Nalaky ny vily hiala tamin'ny alalan'izay nasaiko naleny izy, fa nanamboatra
sary vongana omby lahy kely ho azy sady niankohoka taminy ary nanao sorona ho azy. Nilaza aza izy hoe, ity no Andriamanitrantsika izay namoaka antsika hiala tany Ezipta, ary hoy izao tompo taminao. Hitako tsara io vahoaka io fa mafy atoka. Koa ankehitriny avelao hanaovako azy. Aringako amin'ny fahatezerako izy, fa ianao kosa ataoko firenena lehibe. Fa niangavy ny tompo Andriamaniny i Mosesy mba ho tony ka nanao hoe, Tompo, nahoana no anapatra ny fahatezeranao amin'ny vahoakanao ianao? Rehefa avy nampiasa hery lehibe sy fahefana tsy hay tohaina mba hamoaka azy hiala tany Ezipta. Raha izany no ataonao dia hiteny ny Eziptiana hoe, halozana no namoahany tompo ireo Israelita ireo hiala ny tanitsika, mba handringanany azy any an-tendrombohitra, ary hanafoanany azy tsy ho eto ambony tany intsony. Tompo, toneo ny hatezeranao, ary avelao ny loza saika amelezanao ny vahoakanao. Tsarovy Abrahama sy Iseaka ary Jakoba, mpanomponao izay ninianao ka nilazanao hoe, ataoko marobe toy ny kintana eny amin'ny habakabaka ny taranakareo. Omeko azy ny tany rehetra izay nampanantenaiko, ka ho fananany raikitra izany. Dia najanony tompo tamin'izay ny loza nolazainy hamelezana ny vahoakany. Nous poursuivons la lecture dans 1 Timothée 1, chapitre 1, versets 12 à 17. Au nom de Jésus. Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ, mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs, mais Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Faranantsika ny vaky-teny amin'ny filazantsara. Filazantsara ny Luc, toko 5:12. Évangile selon Luc, chapitre 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamory etra rehetra sy ny mpanota nanatona iaino an'i Jesosy. Dia nimenomenona ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe, ilay ity mandray ny mpanota ka mahay miara-mihinana aminy, fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa ny olona izay manana ondry 100 ka averiny ankiray, tsy mandao 720 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony antsorony dia faly izy. Ary rehefa tonga any an-trano izy dia mamoro ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avy hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondry very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:20 izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely 10 ka veriny ankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny
dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namana izy ka manao hoe avy arao mifaly amiko fa fahitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa nisy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandony tamin'irainy, raiko, meo aho ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany amin'ny tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tany amin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tantsaha hiandry kisoa. Ary satriny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinan'ny kisoa fa tsy nisy nanome azy. Amin'ny anaran'i Jesosy mbola toizantsika ny vaky-teny. Ary raha hanody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Iainga dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko io, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy miendrika ny atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'indrainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazandrainy, ary honena azy izy ka niazakazaka. Dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asiperatra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ny zanakombony fa ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Fa tany an-tsaha ny zanany lahy matoa, ary nonody izy ka mbity eo akaikin'ny trano, dia nandre zava-maneno sy dia. Ary niantso ny ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono zanakombo nafany rainao, satria efa tafaverina somatsara ato aminy izy. Dia tezitra indrindra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe, indro, izay elizay aho no efa nanompo anao, ka tsy mbola nandika ny didinao, na dia indray mandeha akory aza. Nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza, mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono azy zanakombo mifahy ianao. Ary hoy ny rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary very fa hita indray. Isaorina anie ny Tompo noho ny filazantsara ny masina. Amen. Ry havana malala no ny antony manokana izay tsy miankina amintsika rehetra dia misy fiovana kely ny eo amin'ny fanambarana ny sy fizarana ny tenin'Andriamanitra androany. Eo anatrehan'izay zany dia mangataka atsika ilaza ny raharaha ny ao amin'ny faritany aloha voalohany dia ny raharaha izay mahakasika ny fiangonana eto an-toerana. Saotra tompoko.
dia mbola manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika amin'izao alahady faha 12 volana septambra izao, izay natokana i Birao Faritany amanginantsika eto Marseille. Isaorana lehibe ny tompo no nahafahana manatanteraka izany, izay fantatra fa dia tena somary sarosarotra ny fandaharana. Tsika moa faritany dia tsika samitsika zany, fa izay dia solotena fotsiny ihany amin'izany. Dia toy izao indrara ny fandaharana manaraka eo anivony faritany. Isaky ny alakamisy voalohan'ny volana dia misy ny fiaraha-mivavaka izay karakarain'ny faritany iarahana amin'ireo sampana. Tiana ny manazava kely fa ny faritany manao anazy, ny sampana no manentana fa isika tsirairay avy dia afaka ariangaviana anatrika izany fa zava-dehibe amin'ny fiainam-panahintsika ny fitondranam-bavaka ny faritany sy ny asa sy ny hoatsika tsirairay avy. Ka dia ohatra zao amin'ny alakamisy faha 9 volana oktobra izao dia anjara ny sampana sekoly ny manao fanentanana no mitondra ny fotoam-pivavahana, fa isika rehetra dia afaka manatrika izany fa tsy ny sampana sekoly ireny ihany fotsiny. Ka dia efa afaka maritsika zany fa amin'ny alakamisy faha 9 volana oktobra amin'ny 7 ora hariva dia afaka manatrika izany fotoana izany isika. Avy eo ny asabotsy faha 17 volana septambra dia ny komity paritany izay totosaina any Annemasse manomboka amin'ny 6 ora maraina. Tsara tany aminareo fa ireo mpandray andraikitra rehetra teo ireo dia misy ny tao amin'ny birao paritany sampana na ao amin'ny birao paritany sampana nasionaly. Izany hoe maro amintsika eto ny mpiandraikitra anatrika izany fotoana izany, ka dia aoka samy mitondram-bavaka izany fotoana lehibe izany. Avy eo dia miditra ny volana oktobra dia ny fandraisan'ny tsika eto Marseille ny fiofanan'ny sampana fifoazana. Ny sampana fifoazana no manao fiofanana, fa isika rehetra izay te haniry andray anjara na anatrika amin'izany dia afaka tonga daholo eto tontolon'ny andro manomboka amin'ny 7 ny asabotsy fa 15 ny volana oktobra. Avy eo miditra ny volana novambra. Ny volana novambra dia zaika be paritany izay totosaina ny fa 20 ka hatramin'ny 17 ny volana novambra. Ny andinindiny manaraka dia hozaraina amintsika eo ihany. Dia misaotra ny tompo dia mbola mangataka aminareo ny fitondranam-bavaka ny faritany satria zava-dehibe ilay izy dia isika rehetra no miara-misorona ka dia manantena ny fiaraha-miasa antsika tsirairay avy. Misaotra tompoko. Dia faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady faha 10 ny volana septambra 2022 zao, dia faly miaraba koa ny birao an'ny faritany izay tonga mamangy antsika eto. Eny Maria anaraka teneny tatsilany teo moa avy eto toerana zareo fa dia isaorantsika ihany na dia izany ary hoe mamangy antsika zareo hoe eto amintsika. Dia faly miaraba koa ireo izay manaraka ny fitaombavaka amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook na ny YouTube ary ny Zoom. Fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny tonton tatelitsika ny tondratsika tamin'ny liturgie. Dia raha misy eto amintsika amin'izao fotoana izao mba samany vao tonga dia angaviana mba hitsangana izy mba ho arabain'ny fiangonana azafady tompoko. Tsy misy. Dia faly mandray anao tompoko ny Fpma Aix-Marseille, anareo mirala tonga soamatsara eto a Marseille na mandalo na mitoetra dia ny tompo omba anareo sy hitantanareo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay kasainareo atao. Raha mety aminareo, raha sitrakareo tompoko dia anantona anareo ny ekipa accueil handray ny coordonnées anareo avy eo. Misaotra indrindra ny tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana amin'izao manaraka izao.
Ny fiangonana dia manomboka amin'ny folo ora sasany isaky ny alahady. Ny fa 17 volana septembre zao dia rentrée à STK. À tous les jeunes, si tu as 16 ans ou plus, la section jeune de l'Église t'invite à sa rentrée le samedi 17 septembre. Nous nous donnons rendez-vous au parc Borély à 12h pour passer une journée ludique et conviviale. Nous demandons à chacun de ramener un repas à partager. Nous avons hâte de vous retrouver en espérant vous voir nombreux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Iantsu, Rakutinanahar ou du bureau STK. Le bureau STK. Araka nambara teo koa dia amin'io andro no atao zany ny komity partany any Anymasy dia hoentintsika mambavaka izany andro zany. Ny alahady fa 18 volana septambra dia alahadin'ny sampana zava-maneno. Ny fa 14 volana septambra dia anao hetsika ny sampana fifoazana. Ho avy eto ny mpiandraikitra ny sampana fifoazana raha vita zao fa vaovao zao anambara ny antsipriany. Ny fa 15 volana septambra kosa ny culte francophone zay ho totosaintsika ary ny 1er sy 2 octobre ny retraite ny fiangonana izay atao any Riance izay anentanana antsika isoratra anarana amin'izany. Dia toy izao ny andiny amin'izany ny matory dia 18 €, ny tente kosa 5 €. Afaka manantona amin'ny birao na manantona ny erin'ery izay tay isoratra anarana amin'izany. Ny rakitra azontsika tamin'ny lahady fa 4 volana septambra dia toy izao indray tompoko. Rakitra 738,60 €. Ny rakitra panier connecté izay azo tamin'ny volana août dia toy izao 1230 €. Ny ezaka trano 304,50 €. Ny adidy 545 €. Ny fandraisana 594,20 €. Ary tompoko vavy Andrianono Jeanne Honorine dia nanolotra fararakitra 100 €. Ny ekipa finance dia vonina trany andray ny voaloam-bokatra etsy aoriana. Noho ny fitsonjovana sy fanajana ny marefo sy ireo ray aman-dreny lehibe dia manasantsika manao masaka raha mety izany. Ny fanasana tanana kosa etsy ampidirana dia tohizana hatrany. Ny fampitana ny fitombavakantsika amin'ny Facebook sy amin'ny Zoom dia mitohy ary amin'ny YouTube dia mitohy hatrany. Ny fianarana soratra masina pazapa biblika dia isaky ny azoma ariva amin'ny 7 ora ariva ka hatramin'ny 7 ora sasany. Ny sekoly alahady sy ny katekomena izay niditra androany dia isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora. Ny fitaom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora ary misy asa fampaherezana amin'izany anasana tsika rehetra. Ny amafy kosa dia misy fianaran-kira isaky ny asabotsy ariva amin'ny 9 ora ariva ka hatramin'ny 7 ora ariva. Ny asa fanatsarana ny fiangonana izay anitanana tsika rehetra afaka amin'ny fanometanana amin'izany dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora ariva. Ny grupy diakona E sy C no miasa mandritry ny volana septambra ty. Ny fanadiovana fiangonantsika amin'ny 17 volana septambra zao amin'ny sabotsy zao dia ny sekoly alahady. Filazana mariazy, filazana fahatelo. Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afin'ny fitiavana ary ny renirano tsy mahapoka azy toy ny kirany Solomona 9:7. Andriamatoa Rahalaiarso Samuel, Andriamatoa Zavindrazaka Samuel, Andriamatoa Raliarson Ajanirina, Ramatoa Zavindrazaka Veroanta dia faly mampandrehanareo ny fanamasinany ny fanambadian'ny zafiny zanany Rahalaiary Malala Riantso mbola manony ary Raliarson Asina izay atao
any amin'ny fiangonana Martura Manaritsona Mena ny asabotsy fa 17 ny septambra 2022 zao. Dia mitondra amambavaka ny tontombola sy taty asintsika amin'izany fikasana masina izay kasan'izy roa zany. Sotra tompoko. Banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila fanampiana izay hitantsika aty amin'ny salikate ary raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany. Izay indray ary ny vaovao antsika eto amin'ny tafo mirary herinandro soa antsika eo ambanin'ny fitantanan'ny tompo ho azy irery any ny voninahitra. Azafady indrindra fa nisy varilatsaka. Ny formation permanente moa zany fiofanana maharitra eo anivon'ny faritany dia misy isam-bolana ary efa nanomboka elaela izy io omaly nisy tany anisy nanatrehana izany tamin'ity volana septambra ity dia aoka samy mitondram-bavaka izany formation permanente zany satria zava-dehibe ho atsika. Formation permanente moa dia fiofanana ho an'ireo izay teo hanao katekista nampitandrina na ihany koa hianatra baiboly ka dia raha misy maniry te hahalala mombamomba izany dia afaka manantona ny mpitandrina na ny birao. Misaotra tompoko. Miravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Resaka teo fa amin'ny 24 septambra zany amin'ny afaka tapabolana dia anao ny hetsika natokana ho azy ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonana. Amin'ny fotoana io no anasanantsika rehetra anaraka ny hetsika, ny ao anatin'ny hetsika zany dia ny fampisehoana an-tsehatra ny tantara hoe fitiavana tsy miova. Raha hitanareo ilay izy dia fantatrareo rehefa avy eo ay ve izay ilay izy fa tsy tantara eto fa ao amin'ny lioka izay nivakitsika androany, perikopantsika androany no andraisana ilay tantara ary manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana dia tsy misy vidim-pidirana akory fa misy valopy izay hozaraina eo ampidirana ary izay anerenana ny fanamasina ny fonao no atolotrao amin'izany anohanana ny asa fitoriana ny filazantsara izay sahan'ny sampana fifoazana. Dia ny asongadina ao anatin'izao tantara izao dia ilay fitiavan'Andriamanitra antsika tsy miova mandrakizay ho azy irery ny voninahitra. Amen. Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra miarabany baon'ny faritany sy ny mpitandro faritany. Ny anjara fitenena keto dia momba ny araky ny hitatsika zany dia mamanga antsika eto ny baon'ny faritany. Araka izany dia azo lazaina hoe alahadin'ny faritany androany. Noho izany rehefa tonga ny fotoanan'ny fanatitra dia anazava-kely fotsiny hoe ny fanatitra ataontsika zany dia tsy miova, misy ny fanatitra voalohany dia misy ny fanatitra faharoa atao amin'ny ezaka-trano. Ka ny fanatitra voalohany dia ho atokantsika ho an'ny faritany. Izay zany liza ho atokantsika ny faritany. Tsy miova ny fomba ny anovantsika anazy na mpanekonnecté rehetra zany dia atokantsika ho an'ny faritany. Izay afaka manao seky dia afaka manao seky tsy zavatra miova mihitsy fa ny oritra fotsiny ny aza sy ny oritra fa minantsika amin'ny faritany ilay izy. Dia fanentanana zany dia hoe betsaka ny asa ataon'ny faritany. Amin'ny mahakomity faritany anaro dia betsaka ny asa sahan'ny faritany izay mitsahana ny tafo rehetrarehetra izy dia mila ny enti-manana. Dia izany no anentanantsika rehetra mba hanao izay vitantsika. Dia araky ny teny amin'ny soratra masina ao amin'ny asana apôstôly 2:5-5 manao hoe efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hanampy ny sahirana ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Sola tompoko. Dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny
izay ny fampizarana na ny taon'ny faritany na ny teto amin'ny fiangonana Fpma Aix-Marseille. Tsara angamba riavana no anolorako izay isaorana an'Andriamanitra no ny fitantanany. Na eo ary ny zavatra maro samihafa mitranga dia tonga soamantsara eto amintsika ny mpitandrina mpandrindra ny faritany Andriamatoa Clément Rakoto. Dia izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika dia misaotra pasteura amin'ny fanatrehana sy ny famangina ny eto amin'ny faritany eto amin'ny Fpma Marseille. Voalaza teo zany ny raharaha ifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny fiangonana fa ankehitriny kosa riavana dia mangataka antsika heritreritra ianao am-panajana izay hafatra tian'Andriamanitra hoentin'ny mpanompony hifampizarana amintsika amin'izao andro famangin'ny faritany ho an'ny Fpma Aix-Marseille izao. Ka dia ho ataontsika milohan'izany hafatra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izany ny firahana Fpma 320 andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo. Tsara antsika Zandry Jesosy Tompo no vavaka sandratray aminao amin'izao fotoana izao, fotoana itenenanao aminay amin'ny fomba manokana sady mivantana kokoa, koa dia sokafiny fo sy sainay, ny maso ny fanahinay sy ny sofinay, ahay mandray ny teny avy taminao satria tena sambatra tokoa, izay mahita fahavelomana avy tamin'izany teninao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Mipetraka ny fiangonana. Saotra n'Andriamanitra isika riavana manana fotoana tahaka izany, iresahan'Andriamanitra amin'ny fomba mivantana kokoa arak'izany vavaka sandratra izany. Tena mialatsiny, mialafondro fa sendra ny tsy azo nanoarana, tsy mba torimaso za be torimaso ihany kanefa tsy dia mba torimaso mpanjoany na voa fa le automaty no inefatra nandoa foana zany, inefatra amin'le maka ticket amin'ny métro
le ary mifanombohan'le trajet zany aka métro dia eo dia inefatra ako eo dia ny Saramaina zany dia noho ny avy eo vao zay vao fo ihany le automaty dia ka ny train ve moa iandry ahako eniko tsara le train tonga eniko tsara le train lasa dia votsitra dia zavatra kely tahaka zany dia miteraka zavatra ngeza be dia zay ny tsy maintsy ialana tsiny amin'ny mpianakavin'ny finoana zay miandry amin'ny fotoana tahaka izao. Miandry satria tenin'Andriamanitra no entina sy hozaraina ary tenin'Andriamanitra manahirakirana satria raha ny testamenta taloha fotsiny no ijerentsika azy dia tsy misy afa-tsy zavatra mavesatra be sy sarodazaina sy mampisalasala ny zavatra raketiny fa dia any amin'ny testamenta taloha izy dia rentsika sy hitatsika hoe anody somatsara ihany ilay zanaka adala dia mba mahafinaritra kokoa ny mitory an'izany tenin'Andriamanitra zany na miaino zany tenin'Andriamanitra zany. Zao anefa rehefa namaky izao tenin'Andriamanitra zao fitambarana zao ary havana zao perikopy zao miomana amin'ity fotoanan'ny faritany amangina soamantsara ny tafo eto amin'ny toerana misy atsika eto Aix-Marseille izay mandray anay amin'ny fitiavana tokoa dia nandefa eritreritra manao hoe totriny efa voalazalaza ny pastera daholo satria pastera ray aman-dreny mpampianatra sy mpilaza ary mpanambara ny tenin'Andriamanitra nge no napetraky ny tompo teto hatramin'ny taona maro ny fanesy tsy nisy latsa-danja tamin'ny tafo hafa zay tokony nondrenesin'ity tafo ity momba izany ka inona ary ny tokony ambaran'ny faritany raha mamangy izy aleo anga zavatra mba afototra kokoa zay mety hoe tsy nolazaina hatramin'izay efa isaka alahady ny visavisaina sy naverimberina tamin'ny fiangonana na teto Aix-Marseille zany na toerakafa fa androany ny tenin'Andriamanitra ry havana raha ity Exodosy toko 2:30 nijerena azy tohatriny tsara no mifototra eo amin'ity Exodosy ity zay ary enesantsika sahady ny zavatra mitranga. Ny zavatra mitranga dia zao sendra karazany zavatra tsy napoizina ohatry ny zavatra nilazaiko teo izy zavatra tena natao ino le zavatra tena natao fa tsy zavatra nitranga akory zavatra nitranga zavatra sendra mba tsy voatandritandrina ity dia tena ninina natao. Andriamanitra velotaraina amin'ny Mosesy midina ianao fa izao nanao ratsy ny olona nentinao nivoaka avy tany Egypta nanao ratsy izy izay le hoe zavanitranga tsy zavanitranga zany fa namponiny nanao ratsy safidiny ny nanao ratsy ka dia velotaraina Andriamanitra ary tsy velotaraina ihany izy fa tanysainy ny zavatra rehetrarehetra nalaky ny vidiny ala tamin'ny lalana nasehoko azy izy natoroko azy ary tsy hoe nivily fotsiny izy fa misy vokadratsiny zany fivilianana zany ny vokadratsiny fivilianana dia zao efa nahavita ary nanao omby lahy kely volamena izy efa nahavita fanatitra mba natao tamin'io le omby lahy kely miresaka fanatitra mantsy sika eto ny fanatitra mantsy dia zao manao Andriamanitra hafa Israely omby lahy kely io ony no Andriamanitra io ony no namoaka azy avy tany amin'ny tany Egypta ary dia aterana fanatitra amin'ny fofaly zany no andinindininy alohan'izao tantara anjarantsika androany zao raha mamaky io tantara io nareo
faly ry zareo, mandiry zareo, mihira ry zareo, mioraka ry zareo, io no Andriamanitra izay namoaka anao avy tany, atery fanatitra izy. Ny tena olana ry avanareo eo amin'le fahotana atao io dia varivarinany ary zahadratsy ny fanaovana fahotana ny olona, ny mpanota. Za sy anao zany. Asa tsy anao rery nge zany e? Tsy ny fiangonana rery zany na ny mpino rery sy ny mpandray fanasany tompo rery fa isika tsirairay avy, na mpitandrina na diakona na mpiandry na iza na isika raha mbola mitafy an'izao maha olombelona tsika izao dia mbola samy klasin'ny mpanota. Ary eto ny klasin'ny mpanota dia klasin'ny mpanota malaky manao Andriamanitra hafa. Manao Andriamanitra hafa. Isika manko mihevitra hoe nanao kely malaza sy Andriamanitra tamin'ny andro ny sampy tany Madagasikara sy ny toy izany ihany no atao hoe manao Andriamanitra hafa. Fa ny manao Andriamanitra hafa amintsika aty amin'ny tany mandroso dia be dia be tsy ampy ny fotoana hitany santsika an'izany. Fa malaky manao Andriamanitra hafa isika raha izay. Rehefa manao Andriamanitra hafa isika dia topoitsika ny Andriamanitra hafa iny ary anaovantsika ny fanatitra dia lany ihany ny vola mikarena, ny fotoana, ny rondoantsika tsirairay avy amin'ny maha-Andriamanitra hafa azy. Tsy ampoizitsika loatra hoe manandanja tena ratsy eo amin'ny fiainan'ny finoantsika ny fahotana izay ataontsika ary malaky mahazo atsika. Malaky mahazo ny apôstôly rehefa manoratra ny epistily izy amin'ny fahotana malaky mahazo. Ka tsy ny hoe fitandremana fotsiny zany fa tena mitaky ny fandinian-tenan'ny mpino tsirairay avy mihitsy. Mba inona re? Mba inona kosa ny tena Andriamanitra tsy izy sy Andriamanitra hafa malaky raisin'ny foko, raisin'ny saiko, andehanany volako anaovan'ny fanatitra, andaniako fotoana, rondoako tokony eritreretako an'izao zao, ny eritreretako ny amin'io Andriamanitra hafa io. Fa na asa aman-draharaha zany, na fiainan'ny tokantrano ao an-trano ao zany, na fiainan'ny firenena zany, na ny fianarana sy malaky mivadika ho Andriamanitra reny. Na tonga an'i Jesosy tamin'ny heriny ny perikopa raha niaino tsara ianareo dia hoe raha misy te ho mpianatra nge ka tsy mankahala vady, zanaka, rahalahy, saingy raisina amin'ny fahendrena ireny. Hitantsika eo zany fa malaky manan'Andriamanitra hafa isika. Ary ny filazan'ny soratra masina azy ry havana dia olana ny amin'ity fahotana ity satria Andriamanitra dia tsapantsika hoe te arak'izao soratra masina izao te andresy lahatra n'ity Mosesy izay iresahanyity izy hoe midina ianao. Inona no tiany andresena lahatra n'ity Mosesy ity? Efa hitako izy io firenena io fa indro. Rehefa ny soratra masina ry havana ny mahazo an'ity indro n'ity dia zavatra tiany asongadina hoe zavatra hita maso sy miariary ohatry ny aben'ny trano eto Aix-Marseille zany. Miariary, tsy tako nahafenina azy io dia fantatra ihany hoe ao le izy. Ngeza be, tsy hitanao izay anaovana azy. Indro, efa nanao zava-dratsy ity firenena mafiatoka ity. Raha adika amin'ny teny haingana sy mahitsitsy dia hoe mafilo. Tsy mafilo ihany fa raha raisina amin'ny filazany tsara ny lazain'i Jesosy dia hoe adala. Tout simplement. Adala. Tsy zakany toetrandro sy ny fiangonana amin'izao androntsika izao, zany ho iaho ka tsy dia raisina amin'izany loatra ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Ka dia izay no naovako hoe ohatry ny akany kely ny fisainana tarihin'ity soratra masina ity. Hitan'Andriamanitra miariary fa mafiatoka ity firenena ity ary ny fiteny sy filazany azy dia zao efa hitako. Hitan'Andriamanitra. Azafady ry havana malala fa
ny mpanota dia tsy vitsy amin'ny mpanota ny mihevitra hoe hitan'Andriamanitra izy manota iny, fa ny tena hevitry ny mpanota dia hoe tsy hitany aho, na afenipeniny le fahotana nataony iny, afenipeniny takotakoana ny arak'izay azo ny atao mba tsy dia ho hita loatra. Na inona ataony mpanota manakona ny fahotana ataony, manakona azy tsy ho hitan'Andriamanitra eo amin'le fanaovany ny fahotana iny, na teny ambary zany, na fihetsika atao zany, na toerana ale zany, na zavatra jeren'ny maso zany, na olona jeren'ny maso zany, na teny enon'ny sofiny zany, hitan'Andriamanitra. Ary vitsy amintsika ny mieritreritra hoe tena hitan'Andriamanitra ako, miteny amin'ity rahalahako ity na anabaviko ity, teny tahaka izao, manao fihetsika tahaka ity. Hitany ange, miariary aminy ange. Tsy arakaraky ny fahaizanao manafina an'izany mihitsy no tsy ahitany azy, fa tena hitany sy miariary eo anatreny. Te ampatsiaro antsika zany soratra masina zany ry havana raha ny tena marina hoe tsy ny hoe anafina azy no vahaolana rehefa manota, fa hita foana iny, ary hitantsika samitsika, hitan'Andriamanitra. Ka fomba ahoana ary ny tsy ahitan'Andriamanitra na tsy andrenesan'Andriamanitra izany? Zany no anadalako ny mpanao dinidinika amiko indraindray ry havana. Ka fantatro daholo zany zavatra ataonao rehetrarehetra zany ho ka zaza ho mahalala an'izany ka maika fa Andriamanitra. Dia gaga izy. Ka fantatra ny firehen-tamponao amin'ny zavatra tsy tokony hiretan'ny fonao, fandrin'ny sainao sy fantatra daholo zany rehetrarehetra zany. Ka zay no ataoko hoe izaho aza mahalala, pastera aza mahalala, ka dia Jesosy indray ve tsy hahalala ny zavatra ataontsika. Zany hoe ohatrany asehon'ity soratra masina ity hoe zao ny tsy mety ataonao eritrereto, ary eritrereto misy kokoa. Ary azo atao eritreritra fotsiny, efa tamin'ny 16e siècle ry havana ny réforme nampieritreritra ny fiangonana hoe tokony ho eritreretina mihitsy zao 95 thèse ny Lutera, tsy maintsy mieritreritra mihitsy ny fiangonana amin'izao andro zao. Fa efa siècle 5 zay ny fieritreretana, andron'ny asa tokony atao zao. Akitanao ny Werbao izy ny président Tsiranana taloha. Asa zao fa tsy kabary. Ahitsy, amarinina, ny meloka sy ny diso. Zao mantsy no manahirana amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Nampieritreritra ary havana ny mahita ity fomba fitenin'ny Mosesy amin'Andriamanitra ity. Te andresy lahatra n'Andriamanitra kosa izy zao. Teo Andriamanitra te andresy lahatra Mosesy hoe tena nanota ity firenena ity, mafiatoka io zao. Ankehitriny dia mba mamaly zany Mosesy ny fomba fidiran'ny Mosesy na fampidiran'ny heviny dia zao. Nahoana no fahatezerana mirehitra? Nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao? Nahoana? Te anaitra an'Andriamanitra izy. Te ikasika zavatra faran'izay any anatin'ny fon'Andriamanitra any, ity mpanompon'Andriamanitra ity. Nahoana ny fahatezerana no mirehitra fahatezeranao amin'ny olonao, dia ampatsiroviny eo ny asa famonjena izay efa nataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity, izay nentinao nivoaka avy tany Egypta. Raha mandinika koa isika dia be dia be moa zavatra azo dindiniana eto andrasana fampianarana. Dia hitantsika eto hoe averin'ny Mosesy ilay tenin'Andriamanitra tery hoe midiny ianao any amin'le vahoaka izay nentinao nivoaka. Dia eto indray Mosesy indray zao no miteny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Egypta. Karazan-drazan'ny raha raisina tsotsotra fotsiny zany dia ohatrany mifanipy baolina izy mianaka, mifanilaka izy mianaka. Andriamanitra manao hoe Mosesy namoaka azy avy tany Egypta
Mosesy mamaly ianao Andriamanitra no namoaka azy avy tany. Dia ho hitanao fa fanehoan'Andriamanitra ny mahandriamanitra azy zany zavatra rehetrarehetra zany anehoany hoe tena mafiloa io firenena io a. Ianao ry Mosesy no namoaka azy a. Ampatsiaroviny Mosesy eto hoe hery lehibe nge nefa namoahanao azy avy tany. Tanana mahery nge hery miverina indroa no efa nampiasainao namonjena sy nanafahana n'ity firenena ity e. Ka nahoana no avelanao irehetra amin'ny olonao ny fahatezeranao. Fa asehon'izao soratra masina zao hoe manana fifandraisana akaiky izy mianaka. Raha manakaiky kokoa ty ten'Andriamanitra ity sika dia ho hitantsika hoe zao no filazan'ny soratra masina azona amin'ny teny hoe manana fifandraisana akaiky izy. Fa i Mosesy dia nifona tamin'i Jehova Andriamaniny. Zany hoe possessif azy. Ty solomaso ty dia afaka miteny mihitsy aho hoe ity. Dia afaka miteny ty Mosesy ity zay ambaran'ny soratra masina hoe Jehova izay Andriamaniny. Zany hoe mifamaly amin'ilay omby lahy kely zay natao tery, lazaina tery ambony tery hoe efa nanao omby lahy kely izy, dia lazainy hoe io no Andriamanitra ao. Fa ity Jehova ity kosa dia hoy ny soratra masina hoe Andriamanitry Mosesy izay ananany fifandraisana akaiky. Zany a dia manamarina daholo sy manamafy ny FDB manao hoe tena mifanakaiky izy mianaka. Mahazo miady varotra tahaka izao Mosesy, mahazo manaitra n'Andriamanitra tahaka izao Mosesy hoe nahoana no. Ary mahazo mampiseho fahamarinana tahaka izao Mosesy hoe efa novonjenao sy navoakanao avy tany Egypta anie izy. Ianao ange no loharanony zany famonjena zany sy fanafahana zany. Ary efa dia nitanterahanao mihitsy zany. Ka nahoana no avelanao irehetra aminy ny fahatezeranao nahoana indray. Zany hoe raha raisina ny dikan'izany hevitra zany dia zao ajanona tenatenany zany ny famonjena efa nataonao. Tsy misy dikany zany ny famonjena efa nataonao Andriamanitra. Ianao efa nanomboka famonjena ho azy a, efa afaka soma tsara izy a, efa niampitany ranomasina mena izy a, efa izao zavatra efa nataonao Andriamanitra, dia mijanona tenatenany zany. Ary tsy mijanona tenatenany ihany fa ianao angeny nanome teny fikasana. Omeko anareo ny tany rehetra izay nolazaiko fa omena anareo. Ho tanterahako ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Dia io le hoe ho tanterahako io dia tafahoana amin'ity resaka nolazaiko taminareo hoe dia ajanon'Andriamanitra tenatenany zany ny famonjena izay efa nataony sy natombony. Any amin'ny toerakafa any amin'ny testamenta talohany ahitantsika indrindra any amin'ny salamo hoe Jehova tanterao ny famonjena ny olonao. Tanterao, zay le hevitra zany hoe tsy ajanona aza ajanona tenatenany re fitalahoana izy io, fa pahatserovana amin'Andriamanitra fa fitalahoana hoe kare mba tsy ho ajanona ao tenatenany fa verimomoka zany ny famonjena tapa-pamonjena efa natao tery aloha rehetrarehetra. Tsy afaka hivalapatra ary havana fa raha nytiako moa dia ny hivalapatra kanefa za efa tara velona tahaka ny naninona ka dia zao ny tena azo amehezana ny tony dinidinika itony. Teny fikasana tahaka izany a dia apahatseroviny Mosesy soamantsara. Omenanao daholo ny tany nolazaiko fa omenanao. Niananao tamin'ny teninao hoy Mosesy eroa. Ary le nahoana ny tiako hitazona ny sainao mihitsy le hoe nahoana no avelanao irehetra ny fahatezeranao amin'ireo olona ireo. Ary tsy hoe nahoana no avela irehetra fotsiny fahatezeranao fa misy nahoana anankiray eo manao hoe nahoana ny Egyptianina no avela ilaza hoe ny antony namoahan'Andriamanitra an'ireo firenena Israely ireo anie ka ho avoaka ny soamantsara dia
mba ahitan'ireo firenen'ireo loza atambo nitondrany azy ny voaka hamonony azy any atendrombohitra sy andringanany azy tsy ho ambonin'ny tany. Nahoana no vela iteny zany ny Egyptianina hoy izy. Fatatsika rehetra amin'ny mahampino sy amin'ny mahafiangonana antsika fa tsy marina zany teny ambary eto zany. Tsy marina zany, tsy marina ihany zany fa diso, lainga, fa teny ratsy, latsa ataonao amin'Andriamanitra zany. Kanefa dia ataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity, ataon'ny Mosesy zany, lazaiko aminareo hoe te hanaitra mafy, te hikasika ny fon'Andriamanitra ity mpanompony ity, mahatonga azy iteny zany hoe nahoana no ilay ratsy indray no omenao vahana, azo laka ilaza zay ity no lazainy eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Zany no misy atsika zao. Ny ratsy zao no avela hahazo laka sy hahazo fitenenana sy hahazo maneho ny heviny sy mahalalaka izy zay tiany atao. Dia hoy izy eto hoe nahoana no avela anjaka tahaka an'izany ny ratsy. Iteniteny foana tahaka izany ny Egyptianina, zany hoe izao tontolo izao, zany hoe ny tsy mino. Aza velanao zany izy tao amin'ny Mosesy ny tompo mba hiala amin'izany fahatezerana zany. Miela amin'izany fahatezeranao mirehitra zany. Ilaozy zany fahatezeranao mirehitra zany. Manenena re. Napiko hoe re le izy mba ampalefadefaka azy any am-potsika sy any amin'ny fisainatsika any, fa raha ny tena marina, tena mananjo mihitsy Mosesy hiady varotra amin'Andriamanitra sy hikasika ny fony mihitsy mba ahatserovan'Andriamanitra indray ny tena maha-Andriamanitra famindrampo, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fiantrana an'Andriamanitra, fa indrindra Andriamanitra tsy mba miova, Andriamanitra loharano ny zava-tsoa rehetra raisina amin'ny fiainana, fa tsy loharano zany zavatra tsy fahatezerana amin'ny rehetra sy. Fa rehefa miadaladala tahaka izao ataon'ny Israely zao, dia avy izy dia nantsony Mosesy midina ianao, ampandreneso ny olonao, midina ianao, zao avy nataony, efa hitako reny. Miafinafina izy angamba, tahaka ny ataontsika. Ambarao aminy, lazao aminy. Nahoana re, hoy Mosesy, nahoana no avelan'ny ratsy indray re, no azo vahana sy azo laka, miala tompo, miala amin'ny fahatezeranao mirehitra, manenena ny amin'ny mpanomponao. Misaotra n'Andriamanitra fa tena pozitifa be ny valiny zany fitarainana ataon'ny Mosesy zany. Ary zany ny vavaka ataontsika mianakavy, ny fiangonana iray manontolo, napino iza isika napino iza, zany ny fivavahana ataontsika, dia mba izany ny valiny dia nanenina Jehovah Andriamanitra. Nanenina izy. Tsy nataony araka ilay zavatra nambarany tamin'ny Mosesy hoe ankehitriny avelao irehetra amin'ny fahatezerako zao. Rehefa tena diniko koa ry havana, azafady fa be resaka kely ny pastera, zandry indrindra be resaka ihany. Raha ny tena marina, avelan'Andriamanitra aseho na ahariarin'Andriamanitra amin'ny Mosesy mihitsy ny zava-doza momba ny fahotana izay nataon'ity firenena ity, nefa efa vonona sahady izy amindra fo raha marina ny fangahataka ity mpanompon'Andriamanitra ity amin'ny fitarainany. Efa vonona sahady izy, zany mahatonga azy ianao hoe mandeha any ianao midina. Tsy maintsy ambara ny fahotany Israely, tsy ny fanafinafenana azy, na ny tsy filazana, na ny tsy fitoriana azy velively, no mampiova na mahavonjy an'i Israely, fa tsy maintsy ambara ny fahotany. Saingy izao, rehefa mifona sy mitaraina sy mibebaka kosa izy, tsy mba havelan'Andriamanitra ny latsa sy ny teny ratsy sy ny tsy fahamarinana sy ny lainga no ahazo vahana sy ho teny ambara sy
ho lazaina fa tena aseho ny tenin'Andriamanitra hoe tena mbola Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra ary tsy izany ihany fa mahay manenina marina mihitsy izy satria tsy maintsy mitazona ny fiteny fikasany tsy azony ajanona tenatenany zao ny famonjeny efa natombony natokany ho an'i Israely farany dia farany dia zao ry havany fampitandremana tsy manova ny heriny na ny aratsiny fahotana velively ny fanenenan'Andriamanitra averiko indray tsy manova ny hery na ny faharatsiany ny fahotana velively ny fanenenan'Andriamanitra ao ny tena olany ny mpanota sy ny mpino rehetrarehetra za koa dia ao anatin'izany everiko fa hoe rehefa manenon'Andriamanitra rehefa mifona tsara iny amandoalika tsara mihitsy dia tompo asandratra ny tanana dia mahazo manota indray tsy mahazo manota indray zany ny fanenenan'Andriamanitra tsy milaza mihitsy hoe ny ena ny herin'le fahotana le zavatra fady atao amin'Andriamanitra manjary ekeny indray tsy zany ny mahandriamanitra an'Andriamanitra nefa isika menakavy dia mihevitra hoe azo atao indray zany le zavatra tsy azo natao teo firy amintsika kory ny mieritreritra toy izany sy manamarina ny tenantsika tsy manova ny aratsiny ny fahotana velively izao fanenenana ananan'Andriamanitra sy asehon'izao manana olana angezabe Andriamanitra ry havana dia ny fitiavany antsika io izy asehony vao manomboka ery amin'ny hoe midiny ianao ry Mosesy manana n'izany olana angezabe zany izy tena amerina ny very ody any aminy izy hanamarina izay diso sy tsy mety eo amin'ny fiainan'ny mpanota izy saingy ny mpanota mihitsy ny tena efa mafiatoka sy mikiry amin'ny fahotany matoy izy very aorinan'izany famonjena rehetra sy tenin'Andriamanitra asehony azy izany te hiantso atsika Andriamanitra mandinia tena jereo tsara ny fiainan'ny finoanao fiainan'ny fanahinao mba inona re no tsy tian'Andriamanitra amin'ny fiainako tsy ataoko intsony zany iezahako sy angatahako amin'Andriamanitra tsy averiko intsony manenina amin'iny Andriamanitra arahaba soa arahaba tsara velona ianao vovonjy ianao zay nge le velona ianao no lazay niraitsika teo fa tandremo ny fanamarina tena manao hoe nanenin'Andriamanitra hanenina foana izy dia ho toizako ihany ny fahotako Jesosy tsy mba manao tahaka izany raha mamela heloka mandehana ary aza manota intsony amen
dia misaotra ny antoko-peritsika ny amin'ny fandraisany anjara mahazatra eto amin'ny fiangonana. Manoloana ny afatr'Andriamanitra teo ry havana dia ho avaozintsika indray ankehitriny ny fanekena an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ka eo am-pitsanganana no iarahantsika manao ny fanekempinoana tany Nise anambarantsika an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy sy ankalazantsika ifampizarantsika an'izany faneketsika an'Andriamanitra izany. Iara-mitsangantsika tompoko. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava. Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina fitanian-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny anapahan'ny Pontio Pilato izy, nijaly izy ka nalevina,
nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo kavanan'ny ray, avy ihany no iviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray, izy dia nyteny tamin'ny vavampa. Isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka tsika tompoko. Izao ry havana dia omentsika ny fiangonana Fpma Aix-Marseille ny amin'ny fidirantsika amin'ny asary vavolombelona. Riava malala ao amin'ny tompo, araky ny rafitra rehetra misy eto amin'ny Fpma dia isaky ny 2 taona dia manavao ny mpitantana isan'ambaratonga isika Fpma. Ka raha ny eto amin'ny faritany ATSIMO ATSINANANA, ny fitantanana ny faritany dia ifandimbiasa ny reto tafito: Avignon, Annemasse, Grenoble, Lyon, Nice, Saint-Étienne ary isika eto Marseille. Raha nomboka tamin'ny volana Marsa dia anjarantsika Aix-Marseille no mitantana izany birao ny faritany izany. Koa iangaviantsika izy ireo rehefa voantso ny anarany androso ety anoloana, izany birao ny faritany izany dia tarihan'ny mpitandrina pasteur Culte Clément, Andriamatoa tantely Rakotonanahary izay filoha, Ramatoa Lantoandrinjaka mpitantsoratra, Andriamatoa Roland Razanakola mpitambola ary Andrianjaka mpitambola eto amin'ny faritany ATSIMO ATSINANANA. Nanomboka tamin'ny volana Marsa izy ireo nandray izany asa napetraky ny tompo tamin'izy ireo izany, ary efa notokanana izy ireo tany Annemasse tamin'ny 27 volana Mars, izay maro tamintsika no tonga nanotrina izany fotoana izany. Fantatray fa tsy mora ny asa sahaninareo, koa indraminay ny teny ao amin'ny Korintianina voalohany 5:20 andininy 7:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: koa amin'izany raha malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Faly ary feno ny fahasoavan'ny tompo izay isika Fpma Aix-Marseille no izao fotoana mamy amanginy atsika izao. Koa ho mariky izany dia misy ho fandraisantsika azy dia afaka mitehaka isika. Akoatr'izany afaliantsika izany koa dia misy mofomamy izay arahantsika rehetra mihinana rehefa vita ny fiangonana etsy amin'ny esplanady. Tsy ho feno izany teny izany ary ny filarian-tsoa sy ny fankahirezana ho anareo dimy mianadahy, fa mbola hoentintsika ihany koa ao amin'ny bavaka ao amin'ny tompo izany, ka dia angatantsika ny ray aman-dreny mpitandrina hanatanteraka izany. Sotra tompoko. Iaraka iombom-bavaka isika. Mamerina ny fisaorana anao hatrany izay tompony amin'izao fotoana lehibe izao izay amanginy ny braony faritany ny tafy Aix-Marseille, ary faly koa izay vangin'izy ireo, faly izay mandray azy ireo, ary izahay mianakavy koa na ny vanginana ny mamangy dia samy vanginao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teninao, tamin'ny alalan'ny fitaopavahana izay arahanay mianakavy manao izao.
ankehitriny dia mitrotro ambavaka ny braony faritany izay amin'ny asa makajiry izay nametrahanao azy eo to anivon'ny faritany atsimo ATSINANANA izay hitanao miariary tokoa fa tsy mora ny mitondra izany ary hitanao fa mazana izahay vahoakanao eto amin'ny faritany mafiatoka mafilo nefa napetraka ao izy ireo toy ny Mosesy koa tahakiny izay nenonao an'ny Mosesy tompo no henonao izay vavaka sandratra izy ireo koa tahakin'izay nombanao an'ny Mosesy na dia mafiatoka aza ny vahoaka tarihina nombanao azy ireo ary raha hiteny izy ireo dia mba hankatosy heno izany ireo vahoakanao eo amin'ny faritany atsimo ATSINANANA mba hanaiky sy hanaja sy handray azy ireo toy ny miteny ny teninao fa tsy tenin'olombelona na dia tsy tanteraka toy ny Mosesy azy izy ireo dia nao ny teninao no entiny karaka ny teny izay novakiana teo dia ahefa be tokoa amin'izany asa masina izany izy ireo mba tsy sanatry toy ny manao asa jambarafozana fa mba azo fankasitrahana avy aminay mba tonga azy ireo anompo tsy amin'ny fisetona satria tsy ahasoanay noviana izany fa ny fanirinao tompo dia izahay mianakavy tsy misy akanavaka dia samy higioka ilay fahasambarana tahaka ny teny izay nampanantenanao an'ny zanak'Israely hiditra amin'ny tany Kanana dia izahay mianakavy koa tsy misy na dia iray aza ho latsaka amin'izany fa hanana fiainana mandrak'izay izay efa nampanantenanao ao amin'ny Kristy Jesosy ary fampitantana eto amin'ity tany izay fandalovana izay mety handalovanay fahoriana fijaliana nefa manana anao izay dia ho voninahitry ny anaranao tompo ny asa ataon'ny faritany atsimo ATSINANANA hoentin'ireo braony faritany ireo izay tsy mora fa sarotra nefa mahatoky izay fa manan'Andriamanitra miaino vavaka ary manan'Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra tsy miova maly sy an'io ary mandrakizay nefa Andriamanitra koa tsy mijery tsy mitapy maso momba ny fahotana marina fa ninitsy nijery ny fahotana hatramin'izay fa ankehitriny kosa mitaona sy mandidy ny olona rehetra hibebaka sy hitodika aminy fa izay mibebaka sy mitodika kosa dia amindranao fo tahaka ny amindranao fo ireo zanak'Israely dia ho voninahitry ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Ry havana malala tsy hainay braony faritany indrindra ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka aminay mpandrindra na manoloana an'izany fihetsika feno fitiavana aseho nareo eto amin'ny Fpma Aix-Marseille izany ny zavatra natao hitan'ny maso fa tsy nafeny penina dia ny fonay ny voakasika tompoko dia mahatsiaro fa manana mpiara-miasa manana rahalahy anabavy ray reny zanaka eto amin'ity fiangonana ity izahay dia misaotra tompoko averiko intelo zavatra anankiray fampatsaivana foinga mba dia izao hoe ho an'izay nanatrika ny fanokanana ny braony faritany tany Anymasy dia nisy loha hevitra ngeza be anankiray nentin'ny mpiandraikitra foibe nampijoroana ny andraikitra ho amin'ity taona roa manaraka ity tsy hiteny fa mampieritreritra anareo fotsiny toy ilay nitranga tamin'ny toriteny teo
nisy ny resaka ny fanaovan'ny tompo teo atendrombohitra tamin'izay fotoana izay ny ilazany teny maromaro momba ny hoe sambatra. Mety afaka maminantsika hoe inona amin'ireo re no nampijoroana an'izao baon'ny faritany izao, dia ho lazaiko tsotra ilay izy tena mamperitreritra dia ny hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tsy miverina amin'ny toritenin'ny pasteur fa izay ilay asa fanompoana nataon'ny Mosesy nampiavana nampatsiahy an'Andriamanitra sy ny olona ahatanteraka ny famonjena. Ary izay no ampieritreretana antsika ankehitriny. Raha mieritreritritsika fampihavanana, misy ny zavatra ngezabe mitranga, mety tonga dia mahasarika ny saintsika, eto amin'ny faritanitsika, mety tonga dia izay ny eritreretintsika. Fa izao kosa maninona raha eto amin'ity fiangonana ity raha amintsika izao mbola andrenesantsika an'izany teny izany hoe sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Dikan'izay dia izao hoe mba olo ny fampihavanana ny eto Marseille hatrany amin'ny farantampona, hatrany amintsika mianakavy. Izany hoe tsika rehetra izao dia hanao ny asa fisoronana fanompoana nataon'ny Mosesy olony fampihavanana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ho antsika mianakavy kosa ny fiadanana arak'izay fa nampanantenainy ho an'izay ankasitrahana. Saotra tompoko, amen. Dia tonga zany tsika izao ry havana eo amin'ny fanolorana ny rakitra. Dia mangataka tsika ho an'ny tompon'andraikitra eto toerana ny fanazavana amin'izay tokony anatanterahana an'izany. Ara-tsy diso mialatsiny fa efa voalaza meloto koa izy teo dia manantitra fotsiny zany arak'izay voalazan'izay anankiroa ny rakitra. Misaotra tompoko. Dia ataontsika ny hira ao anatin'izany. Ataontsika ny hira fanolorana ny rakitra miara-mitsangantsika.
Petrakitsika tompoko. Izao tsika riavana dia tonga eo amin'ny ranombavaka. Ka ny anaovantsika azy dia toy ny mahazatra antsika eto Fpma Aix-Marseille, vavaka ho an'ny trano izay misy ny hira fisaorana fataontsika. Rehefa vita izay dia miakatra avy hatrany ny tompon'andraikitra ho amin'ny manao ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Saotra tompoko. Prions. Seigneur, nous te remercions car nous sommes là aujourd'hui dans ta maison. Merci parce que tu nous as donné ce lieu de culte. Merci parce que nous pouvons nous réunir librement ici tous les dimanches pour venir te prier et te rendre un culte. Seigneur, nous te prions pour notre Église, pour chacun d'entre nous. Merci pour tes serviteurs qui viennent faire les travaux tous les samedis, que tu puisses les encourager et les fortifier. Nous te prions pour les différents responsables, le bureau de l'Église, les diacres, le comite, que tu puisses leur donner ta sagesse et ton intelligence, qu'ils puissent se reposer sur toi, Seigneur, pour toutes les décisions qu'ils doivent prendre et pour toutes les démarches qu'ils doivent entreprendre. Seigneur, nous te prions aussi pour chacun d'entre nous, nous tous les paroissiens, que tu nous donnes la patience, que tu nous donnes la joie de venir ici tous les dimanches, que nous venons pas dans ton église comme ça, Seigneur, mais que nous ayons vraiment soif de te connaître chaque jour. Seigneur, que ton esprit, ton amour, ta paix règne ici dans ton église, et nous te remercions encore pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras pour la suite. Nous te faisons confiance. Nous te remettons vraiment la suite et l'avenir de notre Église. En tant que nous prions, Amen. Vavaka isika tao. Sotranao izahay ry Tompo Andriamanitra eo raha tonga amin'izao ora sy fotoana izao izay ahafahanay mitondra indray ny etaetan'ny fonay eo anatrenao. Misaotra sy midera mankalaza anao izahay noho ny fitiavanao. Tamin'ity androany ity mbola nanomezanao anay indray ny teninao. Mampatsiaro anay mandrakariva ny fitiavanao. Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny fahotana ianao, kanefa Andriamanitra mamindra fo sy miantra aminay. Misaotra anao izahay fa nampahafantarinao indray fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Ary Andriamanitra tsy tia ny hafatesany ratsy fanahy fa mba ny hialana amin'ny ratsy mba handray fahavelomanao aminao. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra eo. Ankehitriny dia fantatrao ny manery ny foniny tsirairay. Ianao no mahafantatra ny ao am-pomiafina. Ianao no anatanteraka ny fanirian'ny foniny olonao mpamonjy eo. Ianao kosa haneo ny herinao indray amin'ny fiangonanao, fa Andriamanitra mitantana sy mivimbina ianao. Ary ianao no mahalala ny mahasoa ny tsirairay. Tsarovy ny mpitondra izao fiangonana izao. Tsarovy ny mpitondra izao faritany izao izay mamangy. Entina hiambavaka eo aminao mba ho mpanompo voatafihery tokoa. Ary indrindra hanompo anao amin'ny tahotra sy ny ovitra amin'ny fanetretena sy ny marina. Dia mametraka ny nosy malalanay eo aminao izahay. Fantatrao ny zavatra mitranga rehetrany. Fantatrao ny fahorian'ny olonao.
Andriamanitra manakarepahasoavana ianao, mangataka anao izahay hiditra an-tsehatra eo amin'ny fitondrana ny firenenay, mba ho fantatray fa manana Andriamanitra velona izahay. Dia tsarovy Tompo ny fiangonana Fpma. Mangataka indrindra anao izay mba hiasa manan-kery hanolotra, mpiasa vaovao indray hiasa eo amin'ny tany mboaloboka ao, tsarovy ny tsy fahampian'ny mpitandrina. Maro ny vokatra fa vitsy ny mpiasa, Tompo. Dia mangataka anao izahay, manakarena olona ianao mba haniraka olona araka ny fonao amin'ny tisahan'ny Fpma ity. Dia mametraka izao firenena mandrayana izao eo ampelantananao izahay. Aoka mba ho toriana marina sy madio eto ny teninao, ary mba hipetraka miadana eto tokoa izahay, satria anao ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no momba anay. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra eo, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjinay. Ary faranana izany amin'ny vavaka nampianarinao anay, manao hoe: rahanay ao izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny any fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anina saza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny famaranana ny fotoantsika ry havana, dia hiara-hitsangana isika amin'ny hira izay efa voalahatra. Aorianan'izay ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano, dia ny hira ihany koa izay voalahatra. Afatra ho antsika ry havana malala. Tsarovy i Abrahama sy Isaka ary Israely. Ireo moa ry havana dia ireo ray aman-dreny finoana izay nandresy lahatra n'Andriamanitra ka dia notahiny tamin'ny fomba manokana na tonga n'Andriamanitra anao hoe araka ny filazan'ny soratra masina azy eto ampahatsiaroviny Mosesy. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely izay nianiananao tamin'ny tenanao ka nilazanao hoe: amaro ny taranakareo aho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, ary zany tany rehetra izay nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo izay andova izany mandrakizay. Raha ampiarina amin'ny fiainantsika ange izany dia sika tia andafy tia Frantsa dia ny tany omenantsika to omena ny fiangonana eto dia omena Andriamanitra mba holovantsika mandrakizay. Amin'ny alalan'ny finoana dia azo takariny izany zavatra izany, ary ny mahafinaritra amin'Andriamanitra dia tsy mba mijanona amin'ny sehitry ny finoana fotsiny izy fa asehony amin'ny fomba hita maso, azo tsapaitanana indro. Izany ny fampianarana sy fampahirezana ho antsika ry havana afatra ho antsika. Raiso ny tsodrano, tolotra amin'ny anaran'ny Tompontsika. Hita ianareo anie Jehova
ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka anome anareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ny vavakay mangina dia mba enoy kavalio ry tompo tsara indrindra. Amen. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.